ivadika vaovao politika kosa sika manomboka eto betsaka ny fanambina petraka ny mpitondra ankehitriny fony izy vao andray ny fitondrana mipetraka ankehitriny ny fanontaniana firisan-jaton'ireny fanambareny ara ankehitriny ny tanteraka ary aiza ho aiza ny firenena amin'izao fotoana izao ho an'ny antoko politika teza tsy nahafa-pony asa tao anatin'izay taona maro nandraisan'ny fitondram-panjakana ankehitriny Andriamatoa Erajonary Mampianina ny marimarina kokoa ny fitondrany maro ny asa mbola miandry azy ary ireo fampanantenana izay efa napetrany. Feno efa taona 4 20 janoary ny akarany filoham-pirenena Erajonary Mampianina teo amin'ny fitondrana efatra taona aty aoriana ny antoko teza dia manana ny heviny mikasika ny fitantana ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina ny filoha nasionaly ny ty antoko ty dia nanome noty ratsy ho an'ny fitondrana Rajonary Mampianina. Ny teza vao nanomboka ny fitondrana Erajonary Mampianina dia efa niteny hoe fitondrana firenena zany travail d'équipe zany ary mila olona sy ekipa miomana miloha zay vao tokony hitondra an'ilay firenena. Tsy gaga zay teza raha ohatra ka olona ataontsika hoe 3 volana alohan'ny fifidianana vao miropaka hilatsaka dia nangonina daholo karazan'olona rehetra io namboarina daholo ny programa rehetra io mba entina ilatsahana olany. Tsy gaga ny teza amin'izay tsy miangatra raha ohatra ka miletika ohatran'izao le firenena. Raha tsy hivina dia anisany tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa nambaran'ny Erajonary Mampianina tamin'ny fiainanana nataony 20 janoary 2024 ny ady amin'ny kolokolo sy ny trafika samihafa ny fanamafisana ny fiarovana ny apakapaka sy ny fahadranamasin'i Madagasikara ary ny famerenana ny fatokisan'ny mpitondra sy ny entina teo ihany koa ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana ara-toekarena ary ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana efa taona tsy aoriana fotoana izao anaovana tombanezaka.